Amin'ny vaovao mahakasika kosa ny fanomanana ny fifidianana dia natokana ity herinandro ity anaovana dinikasa miaraka amin'ireo kandida ben'ny tanàna ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ny eo anivon'ny senita. Natao izany anazavana ireo fitsipidalao sy fahampatsiahivana ireo voalazan'ny lalàna dia ary ho jerentsika ny fanedidina nentin'ny Ravakarandriamanala eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Mijanona eo amin'ny fampatsiahivana ireo fitsipidalao arana mandritra ny vanim-potoana fampelezan-kevitra sy ireo voarary mandritra ny vanim-potoana alohan'ny fampelezan-kevitra nandraikitry ny senita hoy ny mpampakateny ny senita Andriamatoa Fano Rakotondrazaka ary izay indrindra hoy izy no mahasoa ny senita amin'izao fotoana izao ka nahatonga ny senita nanokana ity herinandro ity anaovana dinikasa miaraka amin'ireo kandida ben'ny tanàna ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Niaikina avy eo amin'ny senita fa tsy misy hatreto lalàna milaza mazava ny mikasika ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana na ny pré-campagne izay mahatonga ady hevitra be eo amin'ireo kandida sy ny mpanara-baovao. Le pré-campagne ne raha ohatra hoe jerentsika zany tsy notion juridique ilay izy. Zany hoe tsy misy texte zany milaza an'izany hoe pré-campagne zany. Fa tsika rehetra zany eto Madagasikara moa zany resahana no samy mametraka ao an'eritreriny hoe inona zany hoe pré-campagne zany. Fa na izany na tsy zany misy kosa ny famaritana ny atao hoe fampelezan-kevitra. Zany hoe rehefa mamadika ny atotan-kevitra samy hafa tsika dia mety afaka mametraka hoe inona ny atao hoe fampelezan-kevitra, inona zany no azo atao, inona no tsy tokony ho atao amin'ilay fotoana toy izao. Anatin'izay rehetrarehetra izay zany ny senita amin'ny maha tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ny fifidianana azy dia misy tokoa ny fepetra raisina. Ny fepetra raisina voalohany indrindra zany dia ny fampatsiahivana zany ny rehetra izay tokony ho ataony sy ny tsy tokony ho ataony anatin'ilay fotoana misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny ataontsika hoe farafahalavitra azon'ny senita atao dia ny mampitandrina le candidat, ny amin'ny hoe disqualification ny candidat, zany hoe fanatsoahana azy andaharana, tsy ho mpifaninana, indray zany ny any amin'ny sampam-pitsarana zany no afaka manao an'izay. Isan'ireo liana mafy tamin'izany ka naniry ny aka fanampim-baovao tetỳ amin'ny foiben'ny senita ny ekipa ny stand-up tana notariny kandidany Andry Ranaivo Omaly. Dia ny tena ho fantatra ao anatin'ilay izy dia hoe inona ilay zavatra azonay atao. Matetika ny kolotsaina hitaizanantsika dia hoe izao ny zavatra tsy azo atao fa ny tokony atao tsy fantatritsika mihitsy. Ka izay no nahatonga anay nanantona tato amin'ny senita androany hoe inona ilay zavatra azonay atao. Ny hetsika izay mety ataon'ny kandida sasany anazy iny fa ilay zavatra tokony ataonay zany nangalanay fa nampanazavana teto. Fepetra noraisy ny fikambana stand-up tana izao taorina ny fisiny ny tranga fampetsoana kandida mpifaninana amin'izay nazo fampetsoana avy amin'ny senita ny herinandro teo. Marina fa ny 12 Jolay ka hatramin'ny 3 Jolay amin'ny 9 ora maraina no fe-potoana voafaritra fa ahafahana manao ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 1 amin'ny 3 Jolay izao.